fiainako Andriamanitra. Lazao mafy mihitsy areny ny fiainako Andriamanitra. Fa mila anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, androany aoka eto ny nofo, atakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Eto ny nofo, atakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Amen. Fakamazo ny toegnanao mpifaliana anao azy. Mipetra eo ambony lohan'ny fahavalonao. Iresaky tsika androany, mbola anatin'ny fanahy masina ihany tsika. Ny fanahy masina sy ny fanombohana. Mateny kely no kaikiny hoe ny fanahy masina sy ny fanombohana hoe. Genesis toko voalohany andiny voalohany sy ny faharoa. Mateo toko fahatelo andiny fahaenina amby folo. Ary ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefatra. Za manona hoe anomboka tantaram-piainana vaovao ny fiainanao any Andriamanitra. Rehefa manao amena dia manao amena amin'ny fo rehetra mihitsy. Ohatranao za manao amena amin'ny fonao rehetra zany. Sady mitsangana mihitsy manao hoe amena. Zay. Amena. Aveko fandroany anomboka zavatra vaovao ny fiainanao any Andriamanitra. Zay. Mateny kely no kaikinao mialatsiny fa zakarazan'olona mitsanga mitoetra hoe. Amen. Tahaky ny fitsangananao ny mitsangana ny fiainanao. Raha za sao tamin'ny plasinao ny hitsangana sa vira. Avery fandroany tahaky ny fitsangananao ny anangana ny tompony fiainanao. Tongava aminao araka izay inonao any. Hoavany eo Andriamanitra tsika eo. Vaky toy izao ny ten'Andriamanitra Genesis toko voalohany andininy voalohany sy ny faharoa. Ianaran'i Jesosy Kristy Tompo, tamin'ny voalohany Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambony lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambony lalina. Mateo toko fahatelo andiny fahaenina amby folo. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy. Ary indro nisokatra tamin'ny ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Nisokatra aminao any ny lanitra. Asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahaefatra. Ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araky ny nampitenenany fanahy masina azy. Galasika nabavy ny zavatra goavana rehetra teto ambonin'ny tany dia tsy nanomboka tamin'ny vola. Andriamanitra nanomboka zavatra amin'ny fiainanao, tsy vola ny deparany. Ny fiainganao, tsy vola ny deparany. Ka za sa ilaza aminao androany, na tsy manam-bola ary ianao, na be trosa ary ianao, sako manambara aminao, fa iainga amin'ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Iainga amin'ny fiainanao. Lazao hoe iainga amin'ny fiainako hoe. Ao anaty mafy. Isaky ny mamaky baiboly tsika galasika nabavy dia zao zavatra hitantsika. Ny fanahy masina no manetsika fanombohana tantaram-piainana vaovao. Ny fanahy masina no manetsika fanombohana tantaram-piainana vaovao. Genesis toko voalohany. Tany tsisy endrika sady foana, aizana tambony lalina. Fa inona teo? Fanahy masina. Raha nijery ny tantaran'i Jesosy tsika, Mateo toko fahatelo andiny fahaenina amby folo. Inona ny nidina teo ambony lohan'i Jesosy vao natao batisa izy? Ny fanahy masina. Raha hanomboka koa ny fiangonana, inona nandrasana? Iza no nandrasana? Zay vao hanomboka fiangonana? Fanahy masina. Galasika nabavy. Avery fandroana ho an'izay mandray naoty aky. Mba tsika anao karazan'olona isaky mihaino teny dia mpandray naoty. Na mitondra cahier, na mitondra telefôny ianao dia ataonao mode avion, amizay anao tsy mijery Facebook. Amen. Azonao atao tsara koa mi-enregistre tourteny tsy olana mihitsy zany. Fa ny ao anatin'ny foko ao dia mila manana teny ianao entina mody. Galasika nabavy. Ny fanahy masina no manomboka fanombohana tantaram-piainana vaovao. Raha olona zany tsika ka miaraka amin'ny fanahy masina, aza gaga zany ianao, aza gaga ianao
raha misy tatagam-piainana vaovao tapika atomboko ny fanahy masina miaraka aminao. Aza mitsodrano anao anomboka zava-baovao tantaram-piainana vaovao miaraka aminao nefa fanahy masina. Rahalasana vavy, ny olona amin'izao vaninandro zao mitady fahagagana. Tsy mety tsena mitady fahagagana izy mba hanova ny fiainana. Ao hoe mitady fipoahana ara-bola, tsy ratsy zany. Zay manonona hoe izy fipoahana ara-bolana eo amin'ny fiainanao mba tonga ny ara-bolanao rehetrarehetra ray manontolo iova. Misy indray ny olona mitady miracle satria marary izy. Za manonona fa raha marary ianao mitreto, mivoaka eto ianao androany, tsy voatery za mikasika anao fa ny fanahy masina ikasika anao manokana ka ho sitrana ianao mivoaka eto. Ralasana vavy, be dia be ny olona manenjika fitoam-bavaka vihavanana satria fitahiana ara-bola, miracle, be dia be tsy ratsy reny. Ary za milaza aminao, rehefa mamonjy an'ireny ny olona dia hitranga le izy. Teniko ianao kakinao hitranga le izy. Ianao tonga eto io zao izy zavatra hitranga eo. Fa zao ralasaka anabavy, na mitranga le izy dia hitranga le izy noho ny fanomezam-pahasoavana ho an'ilay pastery, noho le ositra, noho le asan'ny fanahy masina miara-miasa amin'ilay mpanompon'Andriamanitra dia hitranga le izy. Fa ny olana kosa dia izao, tsy voatery aharitra le izy. Mare avy ianao hoe avy fandroany, tsy voatery aharitra le izy. Satria ianao mahalala olona be dia be, mety ianao mihitsy angamba nangataka ianao tompo mila fahagagana ara-bola tapoka teo voaloha ny jiramanao. Fa izao ny jirama voaloha fa zavatra fa tsy voaloha. Nangataka fahagagana ianao tompo mba kasio kely ane le vadiko iny e, kasihany tokoa le vadinao. Fa rehefa avy eo nisy zavatra miverina indray. Ny antony rahalasaka anabavy dia izao, ny antsoina hoe tantaram-piainana dia zavatra mitohy. Ka raha ohatra ka hetsika indray mandeha ny eritreretanao hanovana tantaram-piainana, tsy mety io. Teniko ianao kakinao tsy mety io e. Raha mila zavatra maharitra ianao, ny fomba fiasan'Andriamanitra dia izao, rehefa hanova zavatra maharitra izy, ny fanahy masina narotsany dia ny fanahy masina manetsika zavatra maharitra. Avy ireny hoe ny fanahy masina hoe manetsika zavatra maharitra hoe. Zay manavaka an' Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Jesosy Kristy sy ny mpianana dia tsy mitovy amin'ny olona rehetra. Ny olona rehetra manenjika fitahiana, manenjika fanambinana, manenjika fahagagana. Tsara zany hoa. Fa Jesosy Kristy sy ny mpianana kosa inona nataony? Ny zavatra nikatsahana dia ny fanahy masina. Jesosy Kristy marina fanandray ny fanahy masina izy vao vita batisa. Fa voavina indray fanahy masina izy dia inona nataony? Lasa izy nakany an-tany efitranao iny ivavaka mba ho feno ny fanahy masina. Mba ninona tsara? Tahaka izany koa mpianatra. Rehefa mitenena aza miala ao-tanàna mandra-panafinanareo amin'ny aika avy any amin'ny avy, inona nataony? Nopirina tsara tao amin'ny efitranao ambony izy. Niandry izy ny fanahy masina, ary raha vao feno ny fanahy masina izy rehetra dia nanomboka teo amin'izay tantaran'ny fiangonana. Za rahalasaka anabavy mino, za manokana dia mino fa hiova ny fiainanao. Tiako anao amenina ny fonao rehetra ianao. Iza mino fa hiova ny fiainana. Za koa mino fa io olana manahira-tsainanao io, isy vahaolana mahagaga hitranga io. Za mino fa ninonino na adinao dia andresy amin'ny adinao rehetrarehetra ianao. Za mino fa hotahina amin'ny fomba tsy mahazatra ianao. Misy karazam-pitahiana mbola tsy nitranga tamin'ny fiainanao, hanomboka hitranga amin'izay amin'ny fiainanao. Raha tsorina dia izao, zay mino fa hisy tantara vaovao hanomboka amin'ny fiainanao. Fa maninona mino an'izany? Mino an'izany satria maninona? Satria ianao dia atosikay ho feno ny fanahy masina. Zay tsy manosika ianao hoe ho feno fahagagana. Zay tsy manosika ianao hoe andray fipoahana kely loatra zany. Fa ny anay rahalasaka anabavy, ny antsika ny antony isin'ity alarobia atoandro tena izao, ahatonga anao ho feno ny fanahy masina, ka ny fanahy masina no hitondra fiovana ao fiainanao, fiovana maharitra, fiovana tsy ho resy anady mandrakizay, ary fiovana antraika nitrany amin'ny taranaka
faramandiny zay tamitsika malasika bavy. Raha anosika olona ka lasika bavy, atseony olona ho feno ny fanahy masina. Ao anatsara ho ia lasika bavy ty fataro enao io a vao niforonon'Andriamanitra dia nananan'Andriamanitra planiny. Ianao io ne matoa misy dia misy dikany e. Mba tenekenao kaikinao ianao matoa misy dia misy dikany hoe zay olona miteny hoe tsisy ilaina azy ianao dia olona diso hevitra tanteraka. Raha tsisy ilaina azy ianao tsy miforonon'Andriamanitra ianao. Fa matoa ianao navelan'Andriamanitra misy amintsika rehetra zao mety ny dada sy mama rehefa nieritreritra hoe hanala azy fa ho itompo ity ka ity tsy azo elany zany ty ary nina ataonao ataoko tsy afaka ty ozy Jehovah'Andriamanitra. Mety ianao zay olona zay tsy nitataka nininy dada sy reny fa izao ny antony dia satria misy planina an'Andriamanitra goavany eo amin'ny fiainanao. Teneno hoe misy planina an'Andriamanitra goavany eo amin'ny fiainanao e. Fa tsarovoka lasika nabavy ny fomba hidiranao an'izay anjara voatendro anao zay tsy maintsy mifanahy masina manosika anao makany. Ny olona zany raha vao tsy miaraka mifanahy masina dia tsy maintsy anaonao foana izy amin'ny fiainana. Ny olona raha vao tsy atosiky ny fanahy masina dia tsy maintsy diso lalana amin'ny fiainana. Ny olona raha vao tsy eo fanahy masina anoka le zavatra vaovao dia tsy tafiditra amin'ny anjara voatendrony izy. Aka ohatra aminao ako Samuel voalohany toko 5:17 misy tantarana tovolahy antsoina hoe Davida dia noforonon'Andriamanitra mba ho inona? Mba ho mpanjakany Israely. Tamin'izany fotoana zany Saola mpanjaka. Rehefa tonga amin'izay fotoana anetsika an Davida Andriamanitra na hoe apitra ny Davida ho an'ny anjara voatendriny. Ainao nitenen'i Davida Samuel mpaminany Samuel tsy niteny Andriamanitra hoe Samuel fenohy vola poketranao. Fa ny zavatra tenenin'Andriamanitra tamin'ny Samuel dia tsotra be. Samuel fenohy diloilo ny tandrokao izy fa saiko manositra olona ianao. Galasika nabaty. Rehefa tonga tany amin'ny David Samuel vao nandraraka le diloilo teo ambony lohan'i David Samuel teo no eo latsaka tao amin'ny Davida fanahin Jehova. Tsy nisy tantara ny Davida fantatritsika nanomboka raha tsy tamin'ny Davida nanomboka nidina tao anatin'ny fanahin Jehova. Za te ilaza aminao ianao io dia alaza hatramin'ny taranaka faramandiny tadidiny hoe tantinina ray ihany na sy tonton ray ihany na dadaberahana sy dadaberahana reny nanomboka tamin'ny tantaram-piainanay, reny natonga anay voata ohatra zao, reny mahatonga anay manana an'Andriamanitra, reny mahatonga anay miondrika amin'ny fanahy masina. Amen. Galasika nabavy ndraindray tsika mieritreritra hoe nanomboka tantaram-piainana dia tonga dia hoe alaina satroboninahitra dia ataovy ambony lohany. Tsy marina zany. Raha nalaina ny satroboninahitra Saoly ka tonga dia natao ambony lohany Davida, mpanonga-panjakany Davida. Ka tsy marina ve zany? Fa inona nataon'Andriamanitra? Satroboninahitra nalaina fa ninona? Diloilo. Satria manino? Andriamanitra dia malala hoe ny manova tantaram-piainana dia mifanahy. Dia ozy izy ny fanahiko aloha ny atsofoko ao anatiny, ampidiriko ao anatiny, fa raha vao tafiditra ao anatiny fanahiko tsy maintsy laza-mpanjaka eo. Za milaza aminao androany hivavaka mahery tsika hisisika hivavaka tsika andray fanahy masina ianao ao tafiditra ao anatin'ny anjara voatendro anao amin'izay ianao. Amen. Misy amintsika reto efa mafy manjo azy tsy hitantsony zay ametrahana ny tongotra fa za milaza aminao andray fanahy masina ianao androany. Tenao menina aminao ako anisy etaeta ny fanahy masina ao anatinao Andriamanitra ka ny fanahy masina apitra anao anatin'ilay anjara voatendro anao amin'izay. Za manonona iova ny tantaram-piainanao. Lazaiko fanindroany iova ny tantaram-piainanao. Fanahy masina anao anjara fiainanao. Matotsika miaraka isaka ny alarobia eto amin'ity toeran'ity ritsy mandoha volontsika eto ary lafo be ny vidiny ity. Tsy olona tsisy ataotsika na hoe olona mivovovò fahatany
fa Andriamanitra miantso antsika eto satria maninona satria hanomboka zavatra vaovao amin'ny fiainantsika izy tena mafy be miantso ana eto Andriamanitra satria hanomboka zavatra vaovao izy hoe galasika anabavy rehefa hanomboka tataka vaovao Andriamanitra dia inona zany ny angany inona ny angany aka ohatra aminao indray ahako raha vao hanomboka napotika fiainan'olona indray dia voly dia inona ny angany fanaratsy tenikeo kakana fanaratsy hoe zay mahatonga ny devoly miezaka mampiditra fanaratsy eny amintsika tsararay avy any misy amintsika eny zavatra tsisy dikany kiraro vohitsaka le kiraro tonga dia tezitra be tsika dia miditra le fanaratsy misy amintsika indray mba hoe nisy teny votsitra dia noho le teny votsitra dia nalahelo mafy tsika dia miditra le fanaratsy aka ohatra aminao any za tsy miteny hoe ny Covid dia démoniaka fa tia ny zavatra hoe markenay mpanompon'Andriamanitra ny olona zay vao avoan'ny Covid dia lasa olona kanosa daholo iza tamintsika eto voan'ny Covid atsangano ambony tany anao raha mandinika ianao ny olona avoan'ny Covid dia matahotra no faty daholo voan'ny kohaka dia inona ny ao anatin'ny sainao Andriamanitra verina ngala izy indrindra sao dia rehefa mba misy le mavesabesatra eto reny lasa raha mandinika ianao ny olona vao avoan'ny Covid lasa olona kanosa tsy niona ity zavatra ity lasa niovatra amin'ny tolomasonao iza mahita an'izany aza manangatana fa manjaka hitan'ny olona misy tonga dia satria tsopo be izy fa zao ka lasika nambavy napiditra fanaratsy ny devoly fa zao kosa Andriamanitra androany apiditra ny fanahy masonao anatinao ka hatonga anao ahery ka hatonga anao iova amin'izay manomboka androany tsy velin-dalana tsony ianao ary andresy amin'ny adinao rehetrarehetra ianao zany ane lasika nambavy no mikasany devoly io no mahatonga antsika mila délivrance misy olona tenenina mila atao délivrance ianao vao miteny dia nendro pastereny soa koa tsisy afa-tsy délivrance ka lasika nabavy eo ny devoly eny tsy misasatra miady misy amintsika ireo neny atao délivrance tamin'ny maraina fa ny atao androniny dia iverenany aza mitsika ianao hoe loza ka tsy manana ve zany maraina atao délivrance atoandro gagabe ianao niady tamin'ny olona teny etseny ny antony ny verenany mahatonga lezaka lasika nabavy dia zao raha vao latsaka ny ara-panahinao raha vao tsy feno ny fanahy masina ianao dia misisika ny devoly zay mahatonga antsika hoe na isan'andro tranandro ary zaka azoko atao manofa an'ity trano ity latsanaina hatramin'ny lahady mifaiko ity latsanaina hatramin'ny lahady mba hananganana ny fiainam-panahinao mba hampandresy anao za zao mba tiako be ka ohatra hoe afaka mivavaka eto tsika zoma atoandro fa no zay aviditsika zay tsy mbola angalako azy ka tiany atontonony any ny ofany tenikevaka anao atontonony any ny ofany hoe fagalasika nabavy zao no tiako ambaga aminao androany raha te hanomboka fiainantsika tsara ny baiboly mianatra baiboly tsara be tsara koa ny diplôme za hitanao ty manana doktorat tsara zany tsara manam-bola fa be dia be ihany koa ny olona manam-bola potika ny fiainana fa zao ny fahamarinana raha tena te hanomboka fiainana vaovao tsika andao anao mifanaon'Andriamanitra andao tsika androany hivavaka angataka amin'ny fanahy masina dia tena hoe fanahy masinao manombo fiainana vaovao ato anatiko ato ianao tena ilaza amin'ny tompontsika tompo tena zavelaka tsy misy fiainana vaovao mitsangana ako baiboly eny dia milaza zay hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia fa tsy hoe tiptop izy misy amintsika reto neka lasika nabavy tsy niova mihitsy fa le ratra teto fotsiny ny tapenana dia ratra teto indray dia ny tapenana ratra po indray dia ny tapenana ratra tsaina dia ny tapenana raha ohatra ka dinihana zany dia hoe be dia be ny kristianina efa olona feno
tapitapina. Teny ke aloha kaikanao be dia be ny kristiana feno tapitapina hoe planina an'Andriamanitra ve zany? Ny planina an'Andriamanitra dia zao: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, ito tonga vaovao ireo. Anomenao fiainana vaovao any amin'ny fanahy masina. Anomenao fiainana vaovao any amin'ny fanahy masina. Ataovy amenina mafy be. Lasaka navavaka ivavaka tsika afaka fotoana fohy. Zama raha tianomboka fiainana vaovao ianao, voalohany mila fenona fanahy masina. Mila inona? Akizay mahatonga antsika isaky ninona tsika eto? Alarobia. Raha afaka ianao alahady arivo, rokisia an-tanina reny. Eto tsika mangataka fahafenon'ny fanahy masina. Misy olona miteny amiko, pastera, isaky mahaino mitory-tena dia tsisy afa-tsy fanahy masina. Na fanahy masina na fitahiana, zay foana mba hainao izy. Dia hoy samatsy anazy, ka zao aneo ahy, le fitahiana aloha ilaina, raha tsy ilainao dia afindrahotiana ianao. Fa ny faharoa le fanahy masina, ny fanahy masina fototry ny rehetra. Teny keno hoe fototry ny rehetra io e. Amen. Ka raha na ohatra ka telo taona tsika tsy resaka afa-tsy fanahy masina, sy angataka fahafenon'ny fanahy masina, tsy olana mihitsy zany satria manino? Iova zava-baovao tsika, iova olona vaovao tsika, iarina ny fiainantsika ray manontolo. Voalohany, mila fenon'ny fanahy masina tsika. Ahoana ny hafenona amin'ny fanahy masina? Fanolora-tena sy hetaheta. Tena mila maneho hetaheta eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Raha ivavaka tsika rehefa avy eo, mba tsy te hita olona anao an'izao. Misy olo zay nanariko taminao maly, rehefa mivavaka izy dia zao nataony. Vavaka tsika sy ianao hanohy tena ho an'i Jesosy. Dia niondrika izy. Dia niteneniko izy, ary anao to tsy miteno a? Zaho izy mivavaka. Aiza anao zay vavaka teo a? Tao boky tao anao sisy nitenika. Dia hoy zany mantsy anazy, zay omponao rehetra zany dia henon Jesosy daholy. Dia hoy izy, eko. Dia hoy zany mantsy anazy, tsotra be zany. Nandalo tao anatin'ny fonao zany, tao anatin'ny sainao lalina tao hoe koteleta ve ny loka. Dia anatin'ny vavaka ao zany hoe Jesosy eo koteleta ny loka. Dia tao anatin'ny vavaka ao tao koa zany isany hoe rovotra ny akanjo dia mila manjaitra. Laza aminao a, rehefa mivavaka dia mila miteny. Teny kely kaikinao mila miteno a. Avereny fandroana, mila miteno a. Amen na. Androany tsika tena hiteny aneo hetaheta eo anatrehan'ny Tompo. Faharoa, aza mieritreritra mihitsy ianao hoe tapika eo dia tonga dia hisafatra hivoaka. Zao a, mila milona ao amin'ny fanahy masina. Teny keno kaikinao mila milona ao amin'ny fanahy masina hoe tahaka ny atody ianao, kotrehana, mailomailo ianao, fa ny fidirana masaka ao anatin'ny 10 minitra. Ka raha ivavaka tsika androany ka mieritreritra ianao hoe tonga dia iova zao dia zao io, dia tadidio ianao sy ny fidirana mitovy. Mba teny keno kaikinao, za hoe tsy teo fidira hoe averenao amin'ny fandroany. Fa ahoana ny atonga ny atody anankiray ho fohy? Mila inona? Mila kotrehana. Teny keno kaikinao, mila mikotrika maharitra hoe. Ary tsy eo ambinina aminao ny hoe kotrika ihany fa tsy sidigany aminao zany. Ao ve? Ivavaka tsika androany miaraka amina hetaheta dia zao, mila milona amin'ny fanahy masina. Vita fitaovavaka eto moa dia eny an-trano ianao, ao amin'ny chambre anao indray ianao, tena mangataka ny hoe fanahy masinao fenoy ianao a. Matory ianao, fanahy masinao fenoy ianao a. Fomaraina ianao, fanahy masinao fenoy ianao a. Anaty buksie ianao, fanahy masinao fenoy ianao a. Fa tsy hoe resevera, aiza famerim-bola. Azosika tsiraray avy ve? Tena tsarovy a, ny akora vao tsy mikotrika tsara dia manina le atody? Lamokany. Zay mahatonga ny valim-bavaka be dia be lasa lamokany. Satria manino? Le olona andrasan'Andriamanitra hivavaka, le olona loza manao Facebook. Le olona andrasan'Andriamanitra hivavaka, le olona lasa mitsindoka tany amin'ny alakamisy. Menao e. Raha lasika nabavy,
mba hatonga lay atodinao ho foy, inona no tokony ataonao? Tena kenao kaikinao mila mikotrika tsara hoe mila mivavaka foana, fanahy masonao feno ianao azajanona mihitsy. Tena kenao kaikinao azajanona mihitsy hoe ary matoa mbola tsy mipotra le vokatra, dikan'izay mbola tsy foy ny atody. Amen na? Ahoana tsara ho ia? Matoa mbola tsy foy le atody, dikan'izay mbola tsy inona zany? Mbola manina zany ako? Mbola mila? Aga, okizay le mikotrika. Mbola mila manao inona zany? Tena mafy be hoe mila? Sasany mikotrika. Kotrika. Farany a, le izao. Manomboka androany, teneny hoe fanahy masonao miasa feno eo amin'ny fiainako. Ahoana farany? Vonavenao ivavakitsika. Teny kenao kaikinao ivavakitsika hoe dia aka pozisiona vavaka ianao. Ny akory rehefa hikotrika dia manao ano? Misy olona tady hitsangana sady dia hoe ny tsika akipo ny maso, iaraka hitsangana dia vavakitsika. Fanahy masonao avy, fanahy masonao midina re, fenoy aho voako anao ny foko. Izy amintsika maniry fiainam-baovao. Imbe dehibe tsika nefa nanao hoe tompo za te iova. Fandroantsika teny hoe fanahy masonao fenoy aho dia iova. Ahoana mivavaka ao? Dao tsika ary hanomboka anakipa maso sikisika. Angataka ny pastor Sandraga zafy mandato tsika mandroso. Tsy fantatro hoe inona ny eo amin'ny fiainanao. Ao aorianany vavaka eto rehefa farany dia mbola andray zay ketreketra mila vavaka izay. Misy ranabavy anankiray eto amintsika eto, tsy nety ny toe-jaza mihitsy izy. Fa rehefa mivavaka tsika nangataka fahafenoan'ny fanahy masina, ny toe-jaza izy zao.